bonjour daholo tsika rehetra. Fahasoavan'ny tompo amintsika mandraka riva. Dia raina ny tompo mbola niona indray tsika mitianiteny noho ny fianarana ny bokin'ny Apokalipsy. Aiza indray moa tsika zany zao? Miditra amin'ny trompetra fito indray tsika zany zao. Inona indray ary ny zavatra resahan'ity trompetra ity? Dia taifana tadidintsika hoe ato amin'ny Apokalipsy dia misy sary anohitra be dia be. Dia miresaka izy trompetra, inona indray ny tiana asehon'izay zavatra izay? Dia ho hitantsika indray mikasika an'izay trompetra izay hoe inona zany ny tian'ilay trompetra ho ambara indray izany. Dia hisorantsika ny tompony amin'izay efa vitantsika zany tany aloha. Hiditra indray tsika amin'ny resaka vaovao zany. Dia ny zavatra hitantsika teo aloha dia niresaka tsika ny amin'ny resaka hoe tombo-kase zany. Fa eto antsika trompetra indray no resantsika. Ka manasantsika raha hiaraka hivavaka alohan'ny amboditsika indray ny fianarana ny tenin'ny tompo. Vavaka tsika. Tompo iray masina sy tsara indrindro, mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao izay raha io hatramin'izao koa mandrakizay. Dia raina ny anaranao raha io, kalazay ny anaranao, mena voninahitra ny anao tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluja, halleluja. Eny raha io misaotra anao izay. Raha mbola afaka indray mifanari-tavy eto amin'ny teny ity, hiara hianatra sy handinika ny teninao dia ny bokin'ny Apokalipsy zany. Eny tompo, hainao an'izay mahazo azy ny teninao ary ny fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ka dia sokafo ny fonay raha io, sokafo ny sainay. Hamantaranay ny sitraponao. Koa dia mampianarana raha io ny teninao amin'ny alalan'ny fanainao masina. Fa vonin-keno izay vahoakanao. Dia raina ny anaranao raha io, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ny anao. Raha io, mifona aminao ihany koa ny fizahy. Ny amin'izay mety fahotana tsy famendrena vitanay teo anatrehanao tamin'ny andro lasa na tamin'ity an'ity aza. Ka dia ninona mety fahotana vitanay teo anatrehanao, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny fisainy, na tamin'ny fitondrateny. Dia hifonanay aminao tompo izay fahotana nahazo anay, na mety hoe ota malaky mahazo anay. Mamindrafo aminay ray mamela ny loka-irenao ary mangataka aminao izay Kristy io. Ny teninao manambara manao hoe raha ny zanaka no nanafaka anareo dia ho afaka ianareo. Afao izay Jesosy eo mifaly amena rehetra eo ampelantananao no ametrahanay izany. Afao izay amin'ny teniteny foana izay mivoaka amin'ny vavanay. Afao izay amin'ny fitondratena dala izay ataonay. Afao izay amin'izay izay mitsara olona lava io, na manaratsy io, na mankala io, na mifosa io. Afao izay amin'ny fasiana io. Afao izay tompo ny amin'ny izay voamihetsika kely dia te hisotro lava na te hifoka lava. Nefa ireny tompo dia manimba ny tempolonao. Afao izay amin'ny lainga. Afao izay amin'ny alatra. Afao izay amin'ny faharatsiana maro samihafa tompo izay mangejy anay ka mahatonga anay mandinika ny lalànao. Dia mamindrafo aminay tompo ny amin'ny heloka rehetra sy ny tsy fahamarinana rehetra. Eny miantoraka eto anatrehanao izay Kristy ary hoentinay anatrehanao izany fahalemena sy tsy fahamendrena rehetra izany. Mamindrafo aminay Kristy io. Diovy amin'ny ranao izay Jesosy io ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Ary tafiany fanahinao izay tompo. Ka izy tantana anay ho amin'ny marina rehetra ary ny marina nafaka anay tsy ho andevo. Eo ihany koa izao fampianarana izao dia apetraka feno ampelantananao Andriamanitra. Ary eo ny sakatsaka nataon'ilay ratsy anakanana ny tokantrano any sy izay mihaino izao fampianarana izao mba tsy haino ny fampianarana. Ka ninona sakana alefan'ilay ratsy anakanana ny fampianarana tsy handeha. Ninona zanatspika alefan'ilay ratsy anakorotanana ny fahatombanana izao fampianarana izao sy ny fifandraisanay ny tokantrano any. Ary ninona ihany koa asan'ny devoly hoentina manangejy ny ankamaroan'ny olona amin'ny fampahoriana maro samihafa. Dia izany rehetra izany Jesosy io dia aokanay ho levoninao noho ny amin'ny rahanao sy amin'ny fofinainao ka tsy hanan-kery, tsy hanan-pahefana. Alefa ny afo mandevina ny Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Ny anaran'i Jesosy.
Satana sy ny asany rehetra no ny amin'ny rany zanak'ondry tsy manan-kery tsy manam-pahefana ny amin'izay voalaza rehetra teo. Fa ravy Satana tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izay ampahorian'ny devoly eo. Ravy Satana tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny fanakatsakana ny fampianarana tsy handeha. Ravy Satana sy ny asany rehetra ho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofon'ain'i Jesosy. Dia rainy ianao Andriamanitra ray io, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ianao Tompo ohatra amin'izao ko mandrakizay. Dia mamindraha foany koa Andriamanitra amin'izay tsy salama ianao, ninona aretina mety mahazo ny eo tokantrano. Enoa ny fitarainan'izy ireo Andriamanitra ka mety izy ianao hamindra fo aminy. Ary hoy ny teninao hoe move ny zanako sy ny asan'ny tanako izay mitaraina amiko andro manalina, move tsy haino any an-danitra any. Hiaino tokoa ho ianao Jehovah tompony maro, ka mety iza Tompo efa nihainy fitarainan'ireo izay mitarainana ianao. Ka aokany Jesosy io ilay diakapoka taminao fanasitranana anay no hanasitrananao izay marary rehetra ka mitaraina aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny diakapoka taminy ary ny herin'ny fanahy masina, dia mandidy ny aretina rehetra izay mahazo ny tsiraray avy eo tokantrano any ampianonana izao fampianarana izao. Sitrana izay aretina rehetra izay mahazo izao mihaino izao vavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny diakapoka taminy. Sitrana ny aretina rehetra izay mahazo ny rehetra izay mihaino izao vavaka izao, ka mitaraina aminao Jehovah. Dia aoka Tompo ianao nefa nanasitrana azy Kristy no amin'ny diakapoka taminao. Dia rainy ianao Andriamanitra ray, dia rainy ianao Kristy io. Dia mampianarana ray ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonikeny izay vahoakanao. Dia anaranao Jesosy nanondratana izany vavaka izany. Dia taonatrehan'ilay Jehovah tompony maro. Alleluia. Amen. Iroso ary isika. Inona no nresantsika farany zany dia niresaka isika hoe hitsofoka tsika amin'ny trompetra fito izany. Ka verenantsika vakina kely ara ilay izy eo amin'ny Apokalipsy 7:9 dia ny andininy faharoa. Apokalipsy 7:9 ny andininy faharoa. Dia inona zavatra resahany eo? Dia izao ny zavatra resahany, manao hoe ary hitako ny anjely fito izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra ary nomena trompetra fito ireo. Izany hoe misy anjely fito izy nitsangana teo anolohan'ny seza fiandrian'Andriamanitra ary nomena trompetra fito ireo. Dia eo zany resahana inona reto trompetra fito nomena ireto anjely fito ireto zany, ary atao inona izy ireo matoa nomena zany. Dia ny zavatra hitantsika zany aloha dia izao hoe rehefa mitsofoka amin'ity trompetra fito ity zany tsika dia miditra indray amin'ny dingana fahatelo ny bokin'ny Apokalipsy, na ny troisième étape zany ny bokin'ny Apokalipsy. Dia ny zavatra hitantsika ihany koa tahaka ny tany amin'ny fiangonana fito zany sy ny tombokase fito, dia nisy zany izay fifandraisana izay. Dia eto ihany koa zany ny trompetra fito sy ny loza fito ihany koa zany dia misy fifandraisana ihany koa zany ny trompetra fito sy ny loza fito. Tany amin'ny fiangonana fito dia inona zavatra hitantsika tany amin'ny fiangonana fito? Ny zavatra nresantsika tany amin'ny fiangonana fito dia ny zavatra mibahana tao zany dia ny toetra ara-panahin'ny fiangonana no nijerena zany. Izany hoe ny ara-panahin'ny fiangonana zany no tena nijerena tao amin'ny fiangonana fito. Rehefa tany amin'ny tombokase fito indray zany tsika dia ny zavatra nibahana tany indray zany dia ny resaka ny toetra ara-batana ny fiangonana zany izay nitranga zany ara-batana teo amin'ny fiangonana zany. Ara-nofo zany raha izay ny azo ilazany azy bebe kokoa zany. Dia mamitana kely tsika. Raha mamitana zany tsika ny tapany voalohany sy ny tapany faharoa. Inona moa ny tapany voalohany? Ny bokin'ny Apokalipsy ny tapany voalohany zany dia niresaka ny fiangonana fito tsika. Ny tapany faharoa dia niresaka ny tombokase tsika. Dia eto zany tsika miditra amin'ny tapany fahatelo zany dia ny trompetra indray no resantsika. Ka tao aorianan'ilay
tapany voalohany izay fiangonana fito dia inona ny zavatra hitantsika? Nosokafana ny seza fiandrianan'Andriamanitra tany an-danitra. Dia naseho ihany koa ilay Kristy tonga tao amin'ny voninahiny. Izay zany hitantsika rehefa tao aorianan'ny dingana voalohany. Ny zavatra hitantsika indray koa tao aorianan'ny dingana faharoa dia inona ny zavatra hitantsika tao anatin'izay? Fanomanana ny vahoaka an'Andriamanitra ny amin'ilay famahana ny tombo-kase fahafito. Satria rehefa ovahana ny tombo-kase fahafito dia fantatsika fa isy zavatra mitranga ao. Dia miresaka n'ilay fiavian'i Kristy fandroany. Ary misy loza ho avy ihany koa miaraka amin'izay zavatra izay. Ka raha tsy voahomana ny vahoaka an'Andriamanitra zany tsy afaka hitsena ny Kristy izy. Ary mety ho tratra ny loza ihany koa izay loza ho avy io zany. Ka izay zany no ny zavatra hitantsika tao aorianan'ilay dingana faharoa zany dia ny amin'ny fanomanana ny vahoaka an'Andriamanitra, ny amin'ilay tombo-kase fahafito, dia ny amin'ilay fiavian'i Kristy fandroany sy ny amin'ilay loza izay ho avy. Dia hitantsika fa tao anatin'izay, tao anelanelan'ilay tombo-kase fahaenina sy ny tombo-kase fahafito dia nisy zavatra natsofoka tao anatin'izay. Inona ny zavatra natsofoka tao anatin'izay? Dia ilay tombo-kase an'Andriamanitra no natsofoka tao anatin'izay. Dia ilay tombo-kase an'Andriamanitra nefa io zany ilay fanomanana ilay vahoaka an'Andriamanitra ny amin'ny fanokafana ilay tombo-kase fahafito izany. Dia inona ihany koa ny zavatra hitantsika zany? Dia izao hoe tahaka ny tany amin'ny fiangonana fito sy ny tombo-kase fito. Dia ilay faminaniana zany mametraka antsika foana eo anivon'ny fitoerana masina na ny tempoly. Inona ny anton'izay zavatra izay? Dia hojerentsika ny anton'izay zavatra izay satria misy ifandraisany amin'ny Kristy foana zany ilay izy. Dia inona ilay fifandraisany io rehefa miresaka amin'ny tempoly izy? Jereo tsara fa Kristy rehefa nateo amin'ny fiangonana fito, nateo amin'ny tombo-kase fito zany dia nampifandraisana amin'ny Kristy izy amin'ny alalan'ny fety jiosy. Satria ny fety jiosy dia tsy manao fety ny jiosy raha tsy mifandray amin'ny tempoly. Zany hoe ny fety jiosy zany dia mifanaraka amin'ny tempoly foana. Dia ohatra zao ny raisitsika zany taory amin'ny alohan'ny nijerevantsika ny fiangonana fito. Dia ny fahitanany amin'ny Kristy no naseho antsika. Fahitanany amin'ny Kristy taiza vakitsika kely fotsiny ohatra. Toko voalohany dia vakitsika ny 7:20. Toko voalohany 7:20 alohan'ny fiangonana fito dia inona ny zavatra hitantsika teo? Toko voalohany 7:20 dia izao no tenenina. 7:20 mihitsy 7:20 sy 20. Apokalipsy toko voalohany 7:20 sy 20. Ary raha nahita azy aho dia laviny ankohaka. Iza moa hitan'ny Jona fa Jesosy io zany. Ary rehefa nahita azy aho dia laviny ankohaka tahaka ny maty teo alohan'ny tongony. Fa izy nanindry ahy tamin'ny tanany ankavanana nanao hoe aza matahotra, izao no voalohany sy farany. Dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay satria manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Dia inona ny zavatra notenenina? Dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay. Inona moa ilay hoe efa maty nefa velona? Kristy ilay maty maneho inona zany zay? Eo amin'ny fety jiosy. Maneho an'ilay Pasika zany zay. Eo ilay fifandraisan'ny Kristy amin'ilay fety jiosy. Fifandraisan'ny Kristy amin'ny tempoly zany io. Dia izay zany zavatra hitantsika hoe tahaka tamin'ny fiangonana fito sy ny tombo-kase fito zany dia tia trompetra tia ihany koa zany dia mametraka antsika eo amin'ny fitoerana masina ihany koa zany. Dia alohan'ny fiangonana fito dia inona zavatra hitantsika zany? Mametraka ny Kristy amin'izay hoe Pasika zay efa maty nefa velona indray Kristy ilay maty Pasika ho antsika. Dia hitantsika ihany koa alohan'ny fiangonana alohan'ny tombo-kase fito dia inona ihany koa ny zavatra naseho antsika? Ny Kristy izay tonga tao amin'ny voninahiny alohan'ny tombo-kase fito. Inona moa ny asehon'izay Kristy eo amin'ny voninahiny izay? Dia miresaka ny amin'ny fanahy masina satria rehefa tonga amin'ny voninahiny Kristy dia maninona? Maniraka ny fanahy masina izy ho aty amintsika. Zany hoe dia raha vao miresaka nefa isika zany ny fanahy masina dia inona ny sary asehon'izay fanahy masina izay?
ny Pentekosta zany no asehon'izay fanahy masina zay. Ny Pentekosta. Ny Pentekosta no asehon'ilay fanahy masina. Dia eo zany dia mametraka ihany koa an'ilay ny fifandraisan'ny Kristy amin'ilay tempoly, fifandraisan'ny Kristy amin'ilay fety jiosy. Alohan'ny fiangonana fito, hitantsika Kristy maty Pasika ho antsika. Alohan'ny tombo-kase fito, nasehony koa ilay fifandraisan'ny Kristy amin'ny Pentekosta, ny amin'ilay Kristy tonga tao amin'ny voninahiny. Satria nahoana? Nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina, fandefasana ny fanahy masina. Ankehitriny indray zany, alohan'ny nitsofohana amin'ny fitsofana ny trompetra fito, dia inona indray zany ny fahitana ifandraisan'ny Kristy amin'ny tempoly eto. Inona indray zany ifandraisany io? Dia eo ambany mihitsy izy no miresaka an'izay zavatra zay, manomboka eo amin'ny andininy fahatelo izy zany no miresaka an'izay zavatra. Dia ovakitsika ary ny andininy fahatelo, eo amin'ny toko fahavalo zany tsika. Dia hitantsika indray zany ilay fifandraisan'ny Kristy, inona indray ny ifandraisan'ny Kristy amin'ilay tempoly zany eto. Toko fahavalo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy toko fahavalo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Ary misy anjely anankiray koa. Zany hoe taorian'ilay nresahany hoe ary hitako nisy anjely fito izay nitsangana eo anatrehan'Andriamanitra ary nomena trompetra fito ireo. Nomena trompetra ireo fa mbola tsy nitsoka izy. Dia aorianan'io dia ny zavatra niteneny, ary nisy anjely anankiray koa tonga ka nitsangana teo ambonin'ny altara ary nitondra lovia volamena fandoroana didika azo manitra. Ary nomena didika azo manitra betsaka izy, anaterany azy mba amin'ny vavaky ny olona masina rehetra eo ambonin'ny altara volamena fandoroana didika azo manitra, izay eo anolohan'ny seza fiandrianana. Ary ny fofony didika azo manitra mba amin'ny vavaky ny olona masina dia niakatra avy eo an-tanan'ny anjely eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny anjely nandray ny lovia fandoroana didika azo manitra dia nameno azy tamin'ny afo teo amin'ny altara, ka nanipy izany tamin'ny tany dia nisy kotrokorana sy feo sy helatra sy horohorontany. Inona ny zavatra nisy eto? Nisy anjely anankiray koa zany. Ny hitantsika amin'ilay andininy faharoa dia zao hoe hitako izy fa nisy anjely fito izay nitsangana teo anolohan'ny seza teo anatrehan'Andriamanitra ary nomena trompetra fito ireo. Dia rehefa avy eo izy andininy fahatelo, ary nisy anjely iray koa, zany hoe nisy anjely fahavalo zany teo. Nisy anjely iray koa. Fa inona ny rôle an'ity anjely ity? Ny rôle an'ity dia zao hoe nitsangana izy teo ambonin'ny altara ary nitondra lovia volamena fandoroana didika azo manitra izy. Aiza ny misy an'izany altara izany? Io altara fandoroana didika azo manitra hoe aiza ny misy an'io? Ao anatin'ny tempoly no misy an'io. Eo amin'ny efitra masina no misy an'io altara io. Ny pretra no manatitra didika azo manitra eo amin'ny altara io, manatitra ny vavaky ny zanak'Israely ho an'Andriamanitra. Eo zany ny sary nitondrana, zany hoe fahitana nitondrana ny jaune indray eto, eo amin'ny altara fandoroana didika azo manitra, alohan'ny hitsofana an'ilay trompetra izany. Dia eo ilay zavatra nirasantsika teo hoe mifandray indray amin'ny tempoly. Ilay zavatra resahana eto zany fampifandraisana ny Kristy sy ny tempoly indray zany eto, alohan'ny hitsofana ny trompetra fito izany. Dia inona ny zavatra niresahana eo zany? Ny zavatra niresahana zany dia zao, averintsika tsara ilay izy teo. Andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Verenantsika vakina ilay izy. Ary nisy anjely anankiray koa tonga nitsangana teo ambonin'ny altara nitondra lovia volamena fandoroana didika azo manitra. Ary nomena didika azo manitra betsaka izy, anaterany mba amin'ny vavaky ny olona masina rehetra eo ambonin'ny altara volamena fandoroana didika azo manitra, izay alohan'ny seza fiandrianana. Ary ny fofony didika azo manitra mba amin'ny vavaky ny olona masina dia niakatra eo anatanan'ny anjely ho eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny anjely nandray ny lovia fandoroana didika azo manitra dia nameno azy tamin'ny afo tamin'ny altara ka nanipy izany tamin'ny tany dia nisy kotrokorana sy feo sy helatra ary horohorontany.
ny zavatra hitantsika eto zany dia zao hoe ny fahitana zay hitantsika eto dia fahitana zay mahakasika ny zavatra natao teo amin'ny tempoly tany amin'ny testamenta taloha zany hoe tamin'ny androndry Arona zany. Arona zay mpisorona be teo anatren'Andriamanitra, na reo taranany zay mpisorona ihany koa manaritra fanaritra ho an'Andriamanitra eo amin'ny alitara fandoroana didika azy manitra. Jerentsika kely mikasika an'izay aty amin'ny Exodosy izy zao miteny an'izay. Exodosy 7 andininy 7 sy ny 9. Exodosy sika 7 dia ny andininy 7 sy ny 9. Hitantsika izay fomba fanao zay zany aty amin'ny testamenta taloha, tsy hoe zavatra resahana fotsiny fa ho resahantsika tokoa izy raha isika anatin'ny soratra masina amin'ny testamenta taloha. Exodosy 7 andininy 7 sy ny 9 ny anaran'i Jesosy. Ary Arona andoro didika azy manimpofina eo isa-maraina raha mamboatra ny lela fanaovan-jiro no andorony izany. Ary raha mampirehitra ny lela fanaovan-jiro Arona no ny hariva no andorony izany koa didika azy manimpofina eo anatrehan'i Jehovah mandrakariva hatramin'ny taranakareo faramandimby izany. Zany hoe nanao an'io zany Arona sy ny taranany hatramin'ny taranaka faramandimby teo amin'ny Israely zany. Maraina sy hariva no anaovana an'izay zany eo anatrehan'Andriamanitra. Ary indray mandeha isan-taona ihany koa izy. Amin'le sary hitantsika tary amin'ny Apokalipsy teo, le hoe nitondra ozy izy ilay lovia feno le fandoroana didika azy manitra iny, naka afo teo amin'le fandoroana didika azy manitra iny izy, dia noentiny teo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, dia natsipiny. Dia io zavatra hita io zany, io le sary esehoan'le mpisorona beny koa izay manao an'izay indray mandeha isan-taona eo anatrehan'Andriamanitra rehefa manao asa fanavotana ho an'i Israely. Satria ny mpisorona be dia tsy mahazo mitsofoka isan'andro eo amin'ny efitra masina indrindra. Fa eo amin'ny efitra masina zany no fandoroana didika, satria le alitara fandoroam-panatitra io, fandoroana didika azy manitra io zany dia eo amin'ny efitra masina no misy an'izy io. Dia eo zany afaka manatitra vavaka eo foana zany ny mpisorona zany eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tsy afaka mandeha amin'le efitra ao ambadika zany izy eo amin'le efitra masina indrindra. Fa indray mandeha isan-taona ihany no afaka mitsofoka, ary tsy ny olona rehetra no afaka mitsofoka eo amin'le efitra masina indrindra. Fa ny mpisorona be irery ihany no afaka mitsofoka eo amin'le efitra masina indrindra. Ny zavatra hitantsika nefa dia zao hoe ilay anjely dia nanahoana? Rehefa avy mibata ilay didika azy manitra izy, verenantsika kely leo amin'ny Apokalipsy teo, tazomy le Exodosy dia verenantsika le Apokalipsy teo 7, Apokalipsy 7 dia ao nozy izy. Dia ny zavatra niteneniny teo dia ozy izy hoe andininy 5, inona zavatra resahany eo? Ary ny anjely nandray ny lovia fandoroana didika azy manitra dia nameno azy tamin'ny afo teo amin'ny alitara ka nanipy izany teo amin'ny tany. Amin'ny fotoana inona ny anaovana io? Amin'ny fotoana ilay indray mandeha isan-taona ny anaovana izy io. Rehefa mitondra ny afo izy eo anolohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izany. Dia jerentsika kely Exodosy 7, jerentsika le izy amin'izay zany, verentsika ny amin'ny Exodosy. Exodosy 7 andininy 10. Inona ny zavatra resahany io? Exodosy 7 dia ny andininy 10. Dia zao ny zavatra resahany eo. Ary eo ka Arona anao fanavotana eo amin'ny tandrony indray mandeha isan-keritaona, ary amin'ny rano fanatitra no ny ota izay atao fanavotana indray mandeha isan-keritaona nanaovany fanavotana eo. Aona izy? Indray mandeha isan-keritaona no anaovany fanavotana io. Ka rehefa manao ny fanavotana io zany izy, dia indray mandeha isan-taona izy no mitsofoka ao amin'ny efitra masina indrindra, mitondra ny vavaky ny vahoakan'Andriamanitra izany.
dia ato amin'ny Levitikosy toko 2:10 izy miresaka n'izay zavatra zay. Levitikosy toko 2:10, 9:12 sy ny 3:12. Levitikosy toko 2:10, ny 9:12 sy ny 3:12 ny anaran'i Jesosy. Dia aka vainafo eran'ny fitondranafo avy eo amin'ny altara eo anatrehan'i Jehovah izy. Io zany le teo eo amin'ny efitra masina misy an'io, le altara misy an'le afo fandoroana ny didika manitra. Dia ahoana ozy izy? Dia aka vainafo eran'ny fitondranafo eo amin'ny altara eo anatrehan'i Jehovah izy, ary didika manimpofona voatorotoro madinika era-tanandroa, koa hoentiny miditra eo amin'ny efitra lamba, ary ataony eo amin'ny afo eo anatrehan'i Jehovah ny didika azo, ka hosaroana ny setroky ny didika azo ny rakotra fanaovam-panavotana zay eo ambonin'ny vavolombelona. Averiko le 9:13, ary ataony eo amin'ny afo eo anatrehan'i Jehovah ny didika azo, ka hosaroana ny setroka ny didika azo ny rakotra fanaovam-panavotana zay eo ambonin'ny vavolombelona. Alainy zany ny afo iny eo amin'le altara, eo alohan'le efitra lamba zay mampisaraka ny efitra masina indrindra sy ny efitra masina. Dia alainy le afo iny eo amin'ny altara dia mamaky le efitra lamba izy, mamaky le efitra lamba izy, dia apetrany eo anatrehan'i Jehovah zany iny afo iny zany. Amin'ny alalan'ny fitondranan'le afo zany no hitondrana azy. Ascensoir moa zany no ilazana any amin'ny teny frantsay, fa amin'ny teny gasy le izy tsy haiko loatra, lovia fandoroana zay, lovia fandoroana didika azo manitra angamba no ilazana anazy amin'ny teny gasy. Dia hoentiny atrehan'i Jehovah zany io afo misy didika azo manitra io, dia ny setroky ny didika azo manitra izy mandrakotra ny rakotry ny fanaovam-panavotana. Zany hoe iny mandrakotra le rakotra zay misy ny fiaran'ny fanekena zany. Satria ny fanatrehan'i Jehovah dia izy eo ambonin'io fanaovam-panavotana io zany no fanatrehan'i Jehovah amin'ilay andrahoana zany. Dia ary amin'ny Apokalipsy nefa ny tenenana an'izy hoentiny eo anolohan'ny seza fiandrianana ozy izy io. Io afo io zany misy didika azo manitra io hoentiny eo anolohan'ny seza fiandrianana, ka izy nefa misy le seza fiandrianan'Andriamanitra eo amin'ny efitra masina indrindra no misy le seza fiandrianan'Andriamanitra, satria eo Andriamanitra mitoetra. Raha tetỳ tany izy teo amin'ny testamenta taloha dia hoe eo ambonin'le fanaovam-panavotana, eo zany ny fanatrehan'i Jehovah. Dia ary amin'ny Apokalipsy izy teneniny eo anatrehan'ny seza fiandrianana ozy izy, eo amin'ny fitoeran'Andriamanitra zany no ilazany an'ilay izy izany. Ka ity fahitana amin'ny bokin'ny Apokalipsy ity zany dia mametraka antsika zany amin'le fomba fanaon'ny pretra zany na ny mpisorona be zany tany amin'ny testamenta taloha izany. Dia hojerentsika amin'izay ary verenantsika le Apokalipsy teo, ahitantsika le zavatra hitantsika tany amin'ny testamenta taloha zany mikasika le hoe Arona nitondra lay didika azo manitra teo ambonin'le lovia ka noentiny teo amin'ny teo anatrehan'ny seza fiandrianana Andriamanitra izany. Dia verenantsika vakina le hitantsika teo Apokalipsy 9 dia ny 5. Verenantsika mihitsy alohan'ny manomboka amin'ny 9 tsy maninona mihitsy. Verenantsika indray manomboka amin'ny 9 mba hampazava le izy tsara. Dia hono izy izy, ary nisy anjely anankiray koa tonga ka nitsangana teo ambony altara ary nitondra lovia volamena fandoroana didika azo manitra. Ary ny didika azo manitra betsaka izy, anaterany azy mba amin'ny vavaky ny olona masina rehetra eo ambony altara volamena fandoroana didika azo manitra, izay eo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Eo alohan'ny seza fiandrianana. Ary ny fofon'ny didika azo manitra mba amin'ny vavaky ny olona masina dia niakatra avy eo tany any anjely ho eo anatrehan'Andriamanitra. Dia inona le zavatra hitantsika tarimin'ny Arona rary? Le setrok'ilay didika azo manitra satria miaraka amin'ny vavaky ny olona masina manarona ozy izy ny fanaovam-panavotana teo amin'ny efitra masina indrindra. Dia eto nefa ny zavatra tenenina indray dia zao hoe ahoana ozy izy? Ny fofon'ny didika azo manitra ozy izy eo amin'ny 4 mba amin'ny vavaky ny olona masina dia niakatra teo an-tanan'ny anjely ho eo anatrehan'Andriamanitra ozy izy. Zany hoe tena mametraka mihitsy zany an'ilay seremonia zany
zay fanao tany amin'ny testamenta taloha zany ny sary aseho eto zany. Zany hoe maneho an'izay sary zay zany hoe mitondra ny vavaky ny olona masina eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ho hitantsika moa ny dikan'izay zavatra zay zany rehefa avy eo. Fa ny zavatra mihitsy zany dia ty hoe na dia eo ara nefa zany dia zao hoe eo amin'le 5 dia misy zava-dehibe ny zavatra teneniny eo. Ary ny anjelina nandray ny lovia fandoroana dity azy manitra ozy izy dia nameno azy tamin'ny afo teo amin'ny alitara ka nanipy izany tamin'ny tany dia nisy kotrokorana sy feo sy elatra ary ororo-tany. Zany hoe rehefa nanipy an'iny zany satria le mitondra le vilia nisy vainafo izy niaraka tamin'le didikazo manitra noentiny teo anatrehan'Andriamanitra teo amin'ny efitra masina indrindra dia niakatra le setroka nanarina ny fanaovam-panavotana. Rehefa nitondra an'iny izy dia nitsara asehony amin'le anjely eto dia zao hoe nameno azy tamin'ny afo teo amin'ny alitara ka nanipy izany tamin'ny tany. Zany hoe natsipony tamin'ny tany teo anatrehany teo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra zany le izy. Dia iny feo iny nefa zany rehefa nanipy an'iny izy dia nitondra inona zay zavatra zay. Eo amin'le tapan'ny faharoa izy miteny dia nisy kotrokorana sy feo sy elatra sy ororo-tany. Nisy kotrokorana sy feo sy elatra ary ororo-tany. Inona nefa ny asehon'izay zavatra zay zany maneho zany zay ilay fitsaran'Andriamanitra zany. Maneho le fitsaran'Andriamanitra. Inona mahatonga an'ireo maneho le fitsaran'Andriamanitra? Satria rehefa manao asa fanaovam-panavotana ny mpisorona be eo amin'ny efitra masina indrindra mitondra ny vavaky ny olona masina eo anatrehan'Andriamanitra dia fitsarana no ataony eo anatrehan'Andriamanitra, mitsara ny vahoaka ny Andriamanitra amin'iny fotoana iny. Zany hoe ny zanak'Israely zany eo ivelan'ny tempolo miandry hoe satria vavaka no hoentin'le mpisorona be eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe mibebaka zany vahoakan'ny Israely. Zay le hoe fanaovam-panavotana. Nibebaka zany izy dia miandry le famindrapon'Andriamanitra hoe namindra fo ve Andriamanitra sa tsy namindra fo. Dia maneho an'izay zany le feo sy kotrokorana iantsika eto zany hoe dia nisy kotrokorana sy feo sy elatra sy ororo-tany. Le feo iny zany rehefa natsipy zany le lovia fandoroana didikazo manitra nisy vainafo iny dia zao hoe na nivoaka le feo zany avy eo amin'Andriamanitra dia nisy kotrokorana sy feo sy elatra sy ororo-tany. Iny zany le fitsaran'Andriamanitra zany no mivoaka amin'iny fotoana iny. Manao ny fitsarany zany Andriamanitra. Hitantsika ihany koa izay zavatra zay tany amin'ny Ezekela, nisy an'izay fahitana zay ihany koa tany amin'ny Ezekela. Raha jery kely tsika eto ny zavatra hitantsika eto amin'ny apokalipsy dia sarina mpisorona be zany no aseho eto amin'ny alalan'ilay anjely mitondra ilay didikazo mampofona eo anatrehan'Andriamanitra. Any amin'ny Ezekela ihany koa nefa izy dia misy sary aseho ihany koa amin'ny alalan'ny olona anankiray mitafy lamba fotsy maka an'io vainafo io dia zay atsipy amin'ny Jerosalema amin'ny vahoakan'Andriamanitra zany. Misy fandraisany be amin'le zavatra atao amin'ny apokalipsy sy le zavatra tany amin'ny testamenta taloha ny zavatra resahany eto zany. Dia hojerentsika kely izy io. Ezekela 10 dia ny 1 sy ny 2. Ho any amin'ny Ezekela indray zany tsika eto. Ezekela 10 dia ny 1 sy ny 2. Inona ny zavatra hitantsika eto? Dia ahoana izy fahitana zany hitany Ezekela eto. Ary hitako fa indro teo ambonin'ny eloelo izay teo ambonin'ny lohan'ny kerobima dia nisy tahaka ny vato safira, tahaka ny endriky ny seza fiandrianana no fijery azy. Eo amin'ny seza fiandrianana zany indray sary naseho eto. Ary Jehovah naseho teo amboniny ary niteny tamin-dra lehilahy nitafy rangony fotsy izy nanao hoe
midiry eo anelalelan'ny kodia dia eo ambanin'ny kerobima ary feno vainafo eo anelalelan'ny kerobima ny tananao roa ary feno vainafo eo anelalelan'ny kerobima ny tananao roa ka afafazo amin'ny tanàna izany dia niditra teo imasoko izy. Inona ny zavatra nitenin'Andriamanitra? Izany hoe nisy lehilahy nitafy rongony fotsy zany teo alohan'ny seza fiandrian'Andriamanitra dia niteneniny alaivo amin'ny tananao anankiroa izy eo anelanelan'ny kerobima ny vainafo izy. Dia rehefa maka ny vainafo ianao izy dia efa fazo amin'ny tanàna izany izy. Zany hoe mitondra inona zany ity le vainafo izay nalaina teo amin'ny atren'Andriamanitra ity indray, nalain'ity mitafy rongony fotsy ity, mitondra fitsarana zany. Le vainafo entiny eo anatren'Andriamanitra io mitondra fitsarana. Eto koa zany le vainafo dia mitondra fitsarana. Fa fitsarana ho an'ny tanàna no resahany eto. Dia iza moa tanàna resahany io fa Jerosalema zany no resahany eto io. Anty amin'ny toko fahasivy andininy faharoa sy ny fahefatra izy miresaka le izy. Miresaka le fitsarana io. Toko fahasivy andininy faharoa sy ny fahefatra dia zao ny teneniny. Ary indreo nisy lehilahy 9 avy teo amin'ny lalana maka amin'ny vavahady ambony izay manatrika ny avaratra. Ary samy nitondra fiasana fanoritoroana teny an-tanany avy izy. Ary ny anankiray tamin'ireo dia nitafy rongony fotsy. Io le lehilahy hitantsika teo alohan'ny seza fiandrianana teo. Ary ny anankiray tamin'ireo dia nitafy rongony fotsy. Sady nisy fitoeran-dranomainty mpanoratra teo am-balahany. Ary niditra izy ireo ka nitsangana teo anilan'ny altara-varahana. Tsangana teo anilan'ny altara-varahana. Ary ny voninahitr'Andriamanitra ny Israely efa niakatra niala teo amin'ny kerobima izay nitoerany eo amin'ny tokoram-baravaran'ny trano. Ary izy niantso ilay olona nitafy rongony fotsy izay nisy fitoeran-dranomainty ny mpanoratra teo am-balahany. Ary hoy Jehovah taminy, mandehana mamaky ny tanàna dia Jerosalema ka asio marika ny andron'ny olona izay misento sy mitaraina noho ny fahavetavetana rehetra atao eo aminy. Ary raiko izy nanao tamin'ny sasany hoe mandehana manaraka azy ianareo hamaky ny tanàna ka mameleza. Eto zany dia hitantsika lehilahy nitafy rongony fotsy izy. Dia nisy fitoeran-dranomainty ny mpanoratra eo am-balahany izy, eo amin'ny fisikinany zany. Ary niditra ireo ka nitsangana teo alohan'ny altara-varahana. Ary ny voninahitry ny Israely efa niakatra niala teo amin'ny kerobima izay nitoerany eo amin'ny tranom-baravarana, eo tokony am-baravarana trano. Ary niantso ilay olona nitafy rongony fotsy izy izay nisy fitoeran-dranomainty mpanoratra eo am-balahany. Ary hoy Jehovah taminy, mandehana mamaky ny tanàna dia Jerosalema ka asio marika ny andron'ny olona izay miseto sy mitaraina noho ny fahavetavetana rehetra atao aminy. Ity zavatra ataon'ity lehilahy mitafy rongony fotsy ity zany dia tsisy zavatra, tsy maneho zavatra tsara mihitsy ny zavatra ho resahany eto, fa maneho loza ny sary esehony. Satria mitondra loza izy. Fa alohan'ilay loza ho avy kosa dia zao nasena nanavaka ihany koa izy. Ireo izay an'Andriamanitra aloha, zay vao ho avy ilay loza izany. Dia aty amin'ny toko 420 izy eo amin'ny Ezekiela, tonga amin'izay ara ilay loza. Zao ny teneniny atao amin'ny toko 420 andininy fahasivy. Dia zao zavatra teneniny. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, loza ny tanàna mpandatsa-drà, izao koa amoro-kitay betsaka. Ho avy zany, zany hoe andoro zany Andriamanitra. Amoro-kitay betsaka izy amin'ny teny frantsay, je vais faire un bûcher. Zany hoe anao afo mandevina zany Andriamanitra. Fa amin'ny teny gasy moa amoro-kitay betsaka fotsiny, zany hoe tena hoe andoro Andriamanitra zany zay ny teneniny. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, loza ny tanàna mpandatsa-drà, izao koa amoro-kitay betsaka, zany hoe misy fandoroana zany io. Misy fandoroana mitranga zany io. Dia tanteraka tokoa ary zany le faminan'iny satria zay lozan'ny tanàna mpandatsa-drà hozy izy Andriamanitra. Satria ho avy zany le loza. Dia tonga le loza any amin'ny tantaran'ny mpanjaka, tonga le loza dia jerentsika aty amin'ny mpanjaka faharoa toko 520. Raha miverina tsika zany aty amin'ny mpanjaka faharoa toko 520
ny andiny ny fahavalo sy ny fahasivy dia hitantsika io zavatra faminaniny Ezekela io zany tanteraka io taty amin'ny mpanjaka zany. Mpanjaka faharotoko fa 5:20 andiny fahavalo sy ny fahasivy dia zao nivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahafito tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahasivy ambiny 10 nanjakan'ny Nebokadnezara mpanjaka ny Babilôna dia tonga tany Jerosalema Nebuzaradana lehibe ny mpiambina mpanompon'ny mpanjakany Babilôna ka nandoro ny tranon'i Jehova sy ny tranon'ny mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema. Ny trano lehibe rehetra dia nodorany tamin'ny afo avokoa. Tanteraka le faminaniana Ezekela. Nahita ozy izy lehilahy anankiray nitafy fotsy dia nisy feny teo amin'ny valahany ozy izy dia nitenenina izy manao hoe asio marika ozy izy ho an'ireo izay misento ozy izy ny amin'ny fahavetavetana izay misy eo amin'ny tanàna. Fa zina zavatra mitranga fa andoro ny tanàn'Andriamanitra, zany hoe misy loza ho avy amin'ilay tanàna. Tanteraka tokoa raha le loza taty amin'ny Jeremia amin'izay tonga le loza. Ny rahan'Andriamanitra Nebokadnezara hanafika ny Jerosalema. Nandoro ny tempolo izy, nandoro ny tranon'ny mpanjaka izy, nandoro ny tanàna rehetra izy, fongana avokoa ny tanàna vokatra n'izay zavatra zay. Ka zay mahatonga antsika miverina zany tsika eo amin'ilay resaka teo hoe raha mahita zany tsika eo amin'ilay toko fahavalo andininy fadimy amin'ny Apokalipsy dia inona zavatra hitantsika? Nalain'ilay anjely ilay le fandorompanaty le vilia zany nisy vainafo niaraka tamin'ilay didikazo manimpofina dia natsipony teo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Vao natsipony zay tonga ny kotrokorana mafy sy feo sy elatra. Le fitsaran'Andriamanitra zany no asehon'izay zavatra zay hoe mitsara Andriamanitra. Dia tahaka an'izay mihitsy zany le zavatra nitranga teto nasian'Andriamanitra amin'izay naka zany le olona nitafy rangony fotsy atsy-pahazo amin'ny tanàna ozy izy io, tanàna izay mpandratra azy, tonga le fitsarana zany. Tonga le fitsarana zany. Dia ohatra ny tany amin'ny izay hitantsika ihany koa tany amin'ny Apokalipsy zany le izy. Inona zavatra hitantsika teo? Rehefa alohan'ny amahana ny tomboka se fahafito. Dia inona zavatra hitantsika teo amin'ny Ezekela? Asiana marika ny olona izay misento mafavetaventana. Alohan'ny fitsarana zany dia zao asiana marika ny voakan'Andriamanitra. Ny zavatra misy ihany koa zany eto nefa zao hotsofina zany ilay trompetra. Hotsofina zany ilay trompetra ary misy fitsaran'Andriamanitra zany amin'izay fitsofana ny trompetra zay. Misy fitsaran'Andriamanitra amin'izay fitsofana ny trompetra zay. Dia ho hitantsika mikasika an'izay zavatra zay. Dia niresaka tsika teo tamin'ilay resaka hoe ilay loza izay noentina namela ny Jerosalema zany ny amin'ny fandoroana ny Jerosalema noho ny fahavetavetana izay nisy tao aminy. Dia le vavaka naterin'ilay anjely teo anolohan'ny seza fiandrian'Andriamanitra zany izay nitondra ilay kotrokorana sy feo sy elatra sy hery. Dia ilay menasy hoentin'izay zavatra zay zany na ny fampitandremana loza makasika amin'izay zavatra zay zany dia mitovy ny zavatra asehon'izay zany hoe rehefa natsipo io zany dia misy fitsarana mivoaka amin'Andriamanitra ka hisy loza ho avy ihany koa zany. Zany hoe fanambarana loza zany io zavatra io. Io feon'Andriamanitra izay mivoaka io avy eo amin'ny tempolo io zany. Fanambarana loza ho avy. Dia izay mihitsy no mahatonga ilay trompetra zany izay ho tsofina satria misy loza ho avy zany. Dia fanambarana ilay loza ho avy. Ka raha vao mahio feontsika ilay hoe feo sy elatra sy kotrokorana dia maneho ilay feo an'Andriamanitra io efa hitantsika izy io tany amin'ny testamenta taloha ihany koa. Rehefa hoe hiona amin'ny zanak'Israely Andriamanitra dia inona zavatra izy? Ny zavatra henontsika rehefa hiteny Andriamanitra dia misy feo sy kotrokoratra sy elatra sy orohorontany izay tsy zakazakaina mihitsy zany izy io. Aty amin'ny
Exodosy toko 7 no nahitantsika n'izay zavatra zay. Exodosy toko 7. Jerentsika kely a. Exodosy toko 7. Dia vakitsika ny 9. Nasian'Andriamanitra ny homana ny zanak'Israely fa hoe iona amin'Andriamanitra izy. Dia tonga amin'izay ny fotoana izay iona amin'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely dia inona ny zavatra nitranga 9. Ary noho ny tamin'ny maraina ny andro fahatelo dia nisy kotrokorana sy elatra ary rahona matevina teo amin'ny tendrombohitra ary nisy feon'anjomara mafy indrindra dia tora-kovotra ny olona rehetra izay teo atobo, izany hoe natahotra mafy ny olona. Mahery ange Jehovah zany, tsy zakazakaina zany, iteny Jehovah zany hoe iona amin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Inona ny zavatra nitranga? Nisy kotrokorana sy elatra ary rahona matevina teo ambonin'ny tendrombohitra ary nisy feon'anjomara mafy indrindra. Inona ny zavatra hentsika koa? Nisy feon'anjomara mafy indrindra. Inona nefa ny zavatra ho tsofina eto? Trompetra no tsofina eto. Hitsoka trompetra tsika eto. Rehefa miteny Jehovah dia feotry kotrokorana dia misy anjomara koa zany. Misy feon'anjomara mafy. Tora-kovotra ny zanak'Israely nahita an'izany zavatra zany. Toko 20:9. Mbola toy izany ihany. Ary ny olona rehetra nandre ny kotrokorana sy nisy feon'ny anjomara ary nahita elatra sy tendrombohitra ny voatsetroka ary no nahita izany ny olona dia tora-kovotra izy ka nijanona teny lavitra teny. Nandre ilay kotrokorana ny olona sy feon'anjomara hozy izy. Tora-kovotra izy. Zany hoe misy an'ity anjomara ity izay ho tsofina ihany koa zany. Ka ho an'izay mandre an'ilay anjomara izay ho tsofina io zany, mba ho tora-kovotra ve ny olona maheno an'izany anjomara zany? Mba hatahotra ve ny olona satria misy loza ho avy eo rehefa hitsokana io Andriamanitra. Hitsokana io trompetra io reto anjelin'Andriamanitra reto. Dia aty amin'ny Joely izy miteny an'izay mihitsy, teneny mihitsy mikasika ny trompetra io aty amin'ny Joely. Joely toko 2:1 sy 4. Satria ilay kotrokorana sy elatra sy feon'anjomara dia maneho an'ilay fanatrehan'i Jehovah zany, manatreho an'ilay fitsaran'Andriamanitra. Ka ny tenin'Andriamanitra nefa dia milaza manambara manao hoe iza no mahajany ny eo anatrehan'Andriamanitra. Ny zanak'Israely ary rehefa tonga Andriamanitra, tora-kovotra sy nangovotra izy dia izao no nataony tamin'i Mosesy manao hoe alao ianao ihany no miteny aminay fa tsy Jehovah fa andreo maty izahay. Ka raha eto zany Jehovah miteny Jehovah zany amin'ny alalan'ilay feo sy kotrokorana sy elatra. Mivoaka ny feon'anjomara, mitsofina zany ny trompetra. Mba mazaka an'izany ve tsika? Ataty zany ve tsika? Satria rehefa mitenenina an'io nge ny Jerosalema, efa nampilazana ny Jeremia mpaminany ny mponina tao Jerosalema manao hoe andringana ty tanàna ty tokoa nge Jehovah fa angany olona nisy nieno an'izany. Fa zay olona ny sentony amin'ny favetavetana ihany no nieno. Ireo ihany no voavonjy. Fa ny tanàna dia may. Ny ankamaroany dia maty avokoa. Sary esehon'izay ny zavatra izay hitranga amin'ny trompetra izay ho tsofina io. Jerentsika Joely toko 2 teo. Joely toko 2. Testamenta talohantsika. Joely toko 2. Dia ny 1:1 ka hatramin'ny 7. 1:1 ka hatramin'ny 7. Dia ahoana hozy izy ato? Tsofa eo zona ny anjomara. Tsofo ny anjomara hozy izy. Tsofa eo zona ny anjomara. Ary miantsoa mafy eo tendrombohitra masina. Ao ka angovotra ny mponina rehetra amin'ny tany. Zay ngely izy. Ao ka angovotra. Zay ilay feo sy kotrokorana sy elatra. Anjomara. Tsofa eo zona ny anjomara ary miantsoa mafy eo tendrombohitra masina. Ao ka angovotra ny mponina rehetra amin'ny tany. Fa avy ny andron'i Jehovah, eny efa atombotra izany. Dia andro maizina sy manjombona, andro mandraona sy maizim-pito, toy ny fahazavany maraina miely manerana ny tendrombohitra. Dia firenena lehibe sy matanjaka ka tsisy tahaka azy hatr'izay. Sady tsisy tahaka azy intsony any aoriana hatramin'ny taonan'ny taranaka faramandimby. Andro maizina sy manjombona hozy izy.
andro mandraona sy aizo-pito. Avy ny andron' Jehova, eny efa atongotra izany. Iza no mahajanona amin'izany zavatra zany? 1:12 izy mitenin'izay. Ary Jehova mahatonga kotrika eo anoloan'ny miaramilany, fa lehibe indrindra ny tombony. Ary mahery izay manatanteraka ny teniny, fa lehibe sy mahatahotra indrindra ny andron'i Jehova, ka iza no mahatanty izany? Lehibe sy mahatahotra indrindra ny andron'i Jehova, ka iza no mahajanona amin'izy? Ho tsofina zany ty anjomara ty, manambara ny andron'i Jehova io. Iza no mahajanona? Aoka angovotra ozy izy ny mponina rehetra amin'ny tany. Misy loza ho avy zany io. Zay zany le zavatra ho tsofina amin'ile trompetra ito, manambara loza ho avy. Ahoana makasika an'izany zavatra zany? Iresaka an'izay zany tsika. Raha ho tsofina ary zany io trompetra io, manambara loza ho avy. Mba angovotra ve tsika ao anivon'izany zavatra zany? Atahotra ve tsika amin'izany zavatra? Satria misy fitsaran'Andriamanitra zany io. Zay le didikazo zay le lovia nisy vainafo, nisy didikazo-manitra zay natsipy teo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Maneho le fitsaran'Andriamanitra. Ka rehefa natsipy iny dia naneo ny sielatra sy feo sy kotrokorana. Dia izay feo sy elatra sy kotrokorana zay nefa manino? Mitondra ilay fitsofana le anjomara izay. Zany hoe misy fitsaran'Andriamanitra zany io. Ka raha ho avy zany zay fitsaran'Andriamanitra zay, ahoana izy teo amin'ny Joela teo? Aoka angovotra ny mponina rehetra amin'ny tany. Mba angovotra ve tsika aheno an'io anjomara io? Mba atahotra ve tsika aheno an'io anjomara io? Tapitra ny fotoanantsika. Toizantsika indray zay amin'ny tapany faharoa zany amin'ity an'ity. Mivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Vavaka tsika. Jehova Andriamanitra ray io, misaotra anao zay fa noho ny fahasoavanao no nahafahanay ny nandinika sy nianatra ny teninao. Manamasinana ireny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Dia iraina mandraka izay ny anaranao ray. Raha izahay dia tsy tanteraka, kanefa Tompo mangataka aminao isan'andro mba ho tanterahanao izahay, satria mahery izay amin'ilay mampahery anay, tanteraka izay amin'ilay mahatanteraka anay. Dia ianao zany Jesosy Tompo. Dia iray ny anaranao Andriamanitra, kalazay ny anaranao ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany eto anatrehan'ilay Jehova tompony maro. Halleloia. Amen. Dia izay ny fotoanantsika, voninahitra an'Andriamanitra rery ihany. Mifampitaona indrayntsika zany amin'ny tapany faharoa, amin'ny tiany ity. Babay dia olondray aloha mandra-pionindray.